أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلنتنما نتني أرابا وانسكريتا panaraka anity fandaharana qasasul Qur'an na ny tantara voarakitra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Il-Karim. Manaraka zany dia tsy mitsahatra antsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny malalantsika i Muhammad sallallahu alayhi wa sallama sy ireo mpanaradia azy, ireo fianakaviany akaiky ary ireo nanaraka ny solodalany mandra-patongavany andro farany. Raha lasa nabavy atao anatin'ny finoana Islam, ireo tantara voarakitra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Il-Karim izay efa niraisintsika teto dia mahakasika ny Bakaratu Bani Israel na ilay ombivaviny ireo zanak'Israely izay nisy tsy fitovizan-kevitra na ihany koa nisy savorovory tamin'izany fotoan'izany efa niraisintsika zany. Ary tamin'ny farany teo dia nanome karazana promesa atsika fa iresaka mahakasika any qissatu Talut wa Jalut ary mahakasika ihany koa ny mpaminany Daoud alayhi salam na ilay fantatra amin'ny anarana hoe tantara ny Goliata sy ny Davida amin'ny version islamika no horesadresantsika amin'ny ity androany ity. Ny tantara dia miatomboka tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam satria fantantsika tsara fa i mpaminany Musa alayhi salam dia tonga talohan'ny mpaminany Daoud alayhi salam. Rehefa noety ny mpaminany Musa alayhi salam ireo zanak'Israely niala tao Egypta ka andeha nizotra teny amin'ny tendrombohitra teny amin'ny toerana anankiray izay hoe voalazany Allah subhanahu wa ta'ala fa hiditra ao anatin'ny Ardul Muqaddasa ao Palestine no destination finale zay tokony andehanan'ireo zanak'Israely. Dia nitranga ilay tsy fitovizan-kevitra sy ilay famalina teo amin'ny vahoakan'ny Israely sy mpaminany Musa alayhi salam ka tsy netiniditra tao anatin'izany toerana izay natokana ny Allah subhanahu wa ta'ala izany izy ireo. Ka tamin'izay fotoana izay indrindra dia very nandritra ny 70 taona tety ambony tany ireo zanak'Israely. Izany hoe 70 taona izy ireo tsy misy toerana ifonenana, tsy misy toerana ipetrahana ary tsy nisy mpitarika ihany koa satria nosaziny Allah subhanahu wa ta'ala taoriany ilay karazana hoe fanavotana lehibe noentiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izy ireo dia tsy nankasitraka ny fidirana tao amin'ny toerana izay voatondro izy ireo satria nisy ireo karazana hoe peuple géant, zany hoe ireo vahoaka ranjanana matanjaka tamin'ny toerana io ka navelan'izy ireo mpaminany Musa sy Harona no andeha hiditra andeha hiady amin'izany ka navelany Allah nosaziny Allah 70 taona izy ireo very taty ambony tany. Taoriany 70 taona satria ireo manampahaizana miteny inona no natonga ny 70 taona ny fahaverezana satria ao anatin'ny 70 taona dia fanovany Allah subhanahu wa ta'ala génération vaovao ka tonga ny génération vaovao ireny mafloa tamin'izany fotoan'izany tsy netiniditra tamin'ny toerana io dia efa maty avokoa fa génération vaovao no tonga. Ka tonga Yusha ibn Nun izay irakiraka ny mpaminany Musa tamin'ny fahavelomany satria efa maty mpaminany Musa tamin'ny fotoana io. Iny no nitarika ny génération vaovao ka niditra tao Palestine izy ireo namono an'ireo peuple géant na ireo karazana vahoaka lehibe ranjanana goavana ireo ka tafiditra somatsara izy ireo tao amin'izany toerana izany. Rehefa tonga tao izy ireo dia nanomboka indray nampanjaka ny fahamarinana, nampanjaka ny lalàna izay noentiny mpaminany Musa alayhi salam ary nampanjaka ny tena finoana izay avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa tafiditra tao amin'izany toerana izany. Ka nandeha ny fotoana maty Yusha ibn Nun, maty ihany koa ireo génération ireo dia ny génération manaraka indray dia nanomboka very lalana, nanomboka niala tamin'ny sordalina izay noentiny mpaminany Musa, nanomboka niala tamin'izany karazana fanomponany Allah, nanomboka niala tamin'ireo fahitsiana izay noentiny mpaminany Musa alayhi salam tamin'ny fotoana io ka rariny sitsiny raha nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala sazy vaovao indray ireo olona ireo dia nisy mpanjaka anankiray lava ranjanana matanjaka izay antsoina hoe Jalut na i Goliata no nanasazy indray izany vahoakan'ny Israely izany
taorinan'izany ka nataony ny lehilahy tamin'izy ireo nampijaliana ny miaramila mivonona ny vehivavy ny faizina ary ny ilay karazany fahatsiarovana ny tena ny mpaminany Mosa alayhi salam sy ilay al-alwah na ilay ditfolo le solaitra be mirakitra ny ditfolo ny mpaminany Mosa alayhi salam dia nalay ny Goliata ankeriny izany zavatra rehetra zany ary nataony andeha fandroandray ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana zany hoe notazominy Jalut na ilay Goliata avokoa nihery tamin'izany fotoana zany. Rehefa tonga zany fotoana zany dia ampahany tamin'ireo zanak'Israely dia tonga teo anatrehany mpaminan'izy ireo satria misy foana ny mpaminany alefany Allah subhanahu tamin'ireo zanak'Israely ka tonga izy ireo tamin'izany fotoana zany handeha nantany anireo mpaminan'izy ireo manao hoe moa ve atsika tsy efa vombaka tratrantsindro azy lena dia namaly mpaminany namo atsika tratrantsindro azy lena ka moa ve atsika tsy tokony hamaly na hiady ka niteniny izy ireo hoe raha vonina nareo dia wangatany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Zany tantara zany dia voarakitra ao anatin'ny suratul Baqara izay voalaza ao anatin'ny suratul Baqara ka tonga izy ireo nandeha nangataka tamin'ny mpaminan'izy ireo. Rehefa nangataka tamin'ny mpaminan'izy ireo dia niteny ireo mpaminany hoe inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala efa nandefa nansafidy an Talut ho mpanjaka hitondra nareo hiady amin'izany karazana hoe mpanjaka mpanao tsindrazo lena na Goliata izany. Dia inona zavatra zay niteneniny ireo bani Israel qala anna lahu al-mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal. Mahagaganay ozy izy ny fanapahan-kevitra n'izany tompo zanahary zany satria Taluta dia olona tsy mba manan-karena, olona zay ary no mananjo ho lasa mpanjaka mpitarika amin'izany ady zany mihoatra n'izany Taluta izany. Dia namaly mpaminany zany tamin'izany fotoana zany hoe inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan min al-ilmi wal jism. Zany hoe Allah subhanahu wa ta'ala efa nisafidy an'izany Taluta zany ho mpanjaka mpitondra nareo amin'izany ady masina zany satria nahoana satria izy nisafidiny Allah na tamin'ny resaka vatany izy somary matanjaka no lehibe satria olona ndeha divanareo ny olona lehibe sy manambatana ary tsy vitan'izany fa Allah subhanahu wa ta'ala mbo nisafidy an'ny Taluta satria izy manana ilmu fahalalana mahakasika an'izany ady zany fahalalana amin'izany karazany hoe fiadivana amin'ny olona zany ka zavatra anankiroa zany tambatra tamin'ny Taluta ka izy no tiany Allah subhanahu wa ta'ala hitarika anareo amin'izany ady zany. Dia mbola tonga indray ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana zany nantany an'ilay mpaminany tamin'izany fotoana zany hoe inona ary no famantarana lehibe zay hoentiny Taluta manambara fa izy no voasafidiny Allah subhanahu wa ta'ala hitarika anireo zanak'Israely amin'izany ady manoloana ny Goliata izany. Dia namaly indray io mpaminany io manao hoe fa ho avy hoentiny zany ireo anjely manoloana ny Taluta ireo karazana tehana ny mpaminany Mosa alayhi salam sy ilay solaitra be mirakitra ny ditfolo zay no alainy Jalut ankeriny na nalainy Goliata ankeriny dia hoentiny anjely zany eo akaikinareo mba ho hitanareo ho famantarana an'izany. Ary Allah subhanahu wa ta'ala miteny an'izany mazava tsara ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe inna ayata mulkahu an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka ali Musa wa ali Haruna tahmiluhu al-malaika. Ny famantarana izay hoentiny zany Jalut zany na izany Talut zany dia hitondra aminareo ireo karazana hoe zavatra zay napetraka amin'ny mpaminany Mosa alayhi salam ary tamin'ny hoentiny izany anjely zany manoloana anareo. Dia tonga tokoa izany zavatra zany noentin'ireo anjely hitan'ireo zanak'Israely avokoa izany zavatra zany teo izy ireo voaresy lahatra fa Talut tokoa no tokony hitondra izy ireo ary hitondra izy ireo makany amin'izany ady izany. Eto zany ety ampamaranina satria mbola hotoizantsika amin'ny heriny inshallah mahakasika ny ahoana amin'izay no fidiran'izy ireo ary andeha hiady amin'izany Goliata izany. Iza no niady tamin'ny Goliata ary ahoana fomba nahafaty an'i Goliata ary ahoana fomba fiainany zanak'Israely taorian zany nahafaty an'i Goliata izany. Inshallah ho hitantsika zany amin'ny manaraka fa ny hitantsika tamin'ny ity androany ity dia ny fiatomboany zany ady izany ny antony nahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala nanasazy indray an'izy ireo zanak'Israely satria niala tamin'ny
fanomponany Allah sy ny sorodalina napetraka amin'ny mpaminany Mosa alayhi salam izy ireo tamin'izany. Zay ngamba no tapany voalohany tamin'ny tantaran'ny Goliata sy ny Davida amin'ny version ny Islam zay voarakotra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Amin'ny tapany manaraka antsika na amin'ny heriny antsika dia maka tapany faharoa zay mahakasika an'izany ady izay nifanatrehan'izy ireo zany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi